Record FM manolotra anao mandritra ity herinandro ity. Lapan'Ilay biby olona. Nosoratany Faharoa andreparana. Ponina. Raha Arvony. Christophe Rabearmanana. Ho an'ny miaina ny Tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. Andro Faharoa. Mety efa tonga ny andreny vohatra izay dada. Tena hitako manorery mihitsy izay ny losany. Mety afaka dia miandro eo izy izany dia tafaverina raha nitombatombaко amin'ny fifanianany ihany. Tiako izao dia mba ho lafo daholo ny fananana ihany dia aty ambany vohatra aty foana izay no mipetraka. Mitahiry tantara ratsy eo amin'ny fiainanay mantsy ny zavatra ny iainanay tany. Sady tarika ny amoizana ny aininy eny. Disadisa ara-politika. Ohatray, ary ohatro misy feo soavaly maneno any any an-tokotany azany. Andraso hoe jerena. Ohatray, fatao mailaka ty. Tena mailaka ty. Fanakaiza izany dada ny tong mailaka rery ny tonga ty e? Ha? Fa aizy dada? Dia ho sanatria ve ka mety nisy lozana azo azy tany e? Andrekiako anao. Aleo aloha ranga ampidirina ato an-tranony izy dia omena vilona. Avy eo mandinika an'izay tokony atao. Titanao. Iany tompoka. Zao ary. Afaka tsy mamaly ny fankatahako zao ianao. Alevako mandeha somatsara ianao. Afaka mitondra an'izay entana zakanao, na volamena na fitafiana, na voninkazo na vokatra hafa. Saingy zao. Ahoana tompoka? Omeko ray volana ianao. Anapahanao hevitra. Tonga anao aty vavy tsara afaka ray volana dia velona somatsara ianao. Amianoka ho anao an'izay fananana rehetra nalainao teto. Sy tonga anao aty vavy tsara dia ianao no maty. Ary miverina aty avokoa ny fananana rehetra lasanao. Misy kalestaretsy valo roa ao atokotany ao. Andehananao sy tondra andreo entandreo. Dia rehefa hiverina kosa ianao mitondra ny vavy tsara dia ataovy izay ahatongavanao eo amin'ilay toerana na very amin'ny mailaka soavalinao. Mazava angavy izay valasa. Reo efa vonin'ireo ny sakafonao. Ary mbola misy sakafo azonao entina koa reo. Andreo amin'ny afatro ray volana katrokandroany. Samsanga na vavy tsara na ny ainao. Tena lasa izy marina. So ihany izany fa misy ray volana isaintsaina. Oe, dada. Tena dada ty. Amin'izay indray mitondra voatiry. Zanako. Araizy izy ta? Lasa ny lalao any izy ry dada. Ao aloha e. Apio apidina ny reto tany reto. Na tsokoto aloha anampy antsika. Andrasa ry fa antsasody vety aho e. Zay zao ry dada ny hevitra mihitsy hoe nisy lozana azo anao tany a. Fa honanako. Ka io mailaka anie ka efa tonga e. Zany ve? Ka tapako fely ery dia nandositra ka tsy hitako hoe tena aleoko mividy andreo soavaly sy voatiro ireo e. Ay zany le ry mba tonga somatsara ty ihany. Eny e, fa nanahoana zany ny dianao tany lory dada. Lazaiko ve ny mariny.
Aleo aloha angambaki amin'ny manaraka amin'ny resaka an'izany fa izao aloha ahoana ry dada? Ndao aloha voleo ny rozy ny paradisandria efa noeto koa sady tahony ny fakany ny felany. Zany ve? Tena faly be. Aiza le izy? Jereo fa napetraka ao tokony ampahafantaro e. Okey avelako eo ary aloha dada fa andeha ambolana izay sao dia malazo eo mantsy le izy ka maty. Zay mihitsy. Zay ary aloha faly eo ary aloha jereko izay ty eto hoadray tsara izy zany ohatran'ireny mbola mitsatoka amin'ny tany ireny ihany ny felany. Sady manitra be sa amin'ny fofony izany, tena mampite hanoroka foana. Ary aleo aloha tonga dia voleny eto Antsinanatrano eto izy amin'izao efa mamelana izao Tena mba salafo kosa aloha ilay nividin'ny fananany tany an-drenivohitra. Raha reto volana etiny dady reto ny jerena, tena tsy misy mahorana mihitsy amin'izao. Izay angatahana dia azo daholo. Sondray dada vao avy nividy tanimboly malalaka be azo anaovana fambolena tsara. Fa ny mahagaga dia izy tsy mba mitantara ny zavatra niainany tany an-drenivohitra tany, hoe nanahoana ny tany tamin'izy tany. Fa ny mahafinaritra kosa aloha dia maniry tsara ilay rozin'ny paradisa netiny. Atsiarovako any neny. Ary mba aiza ry dada ny mbola tsy ny fofony. Aleo aloha jerenana ny efitranony ihany ka. Dada, ary nga ianao tsy salama ny tombola matory foana? Ianao tena ohatra ny marary ekiny andohako. Atero aty hoe akino sakafoko maraina. Eny ary fa tsy maninona sady efa andeha hijery fanafody ho anao koa. Eny akia. Tapitra androany tokoa mantsy le ray volana nomeny le biby olona hitondrana ny vavy tsarany aminy. Zany efty tsy manana fahasahiana hiteny amin'ny vavy tsara ny tena marina. So dia zany ary ny mahatonga zao aretiko zao dia mety ho fato ve na mantsy za maty afoy ny fananana na hivavy tsara vadin'ny biby olona. Tsy hitako dia izay ataoka. Marary be zany lohako zany. Tena mba hafahafa koa zany tsy mba mararirary zany tatatra amin'izay. Sao nefa izy tia mandama ka mpandriana mihitsy. Omena azy daholo izay karazam-panafody rehetra izao fa tsisy fiovana mihitsy. Fa inona raha mahazo azy? Aleo indray aloha rehefa eo mijery azy fa dia hanondraka an'ilay rozy paradisa aloha. Ohatray marina ary taona lazo ilay rozy. Tena mitady ho faty ilay izy. Fa ahoana koa ary izany nefa neka mbola velona be io tamin'maly. Fa inona koa ary ny anton'izany? Sa ve raha tsy tondraka ilay izy? Tena misy zavatra tsy mazava mihitsy ka. Ary ohatry miantso akoho ny akody izany. Aleo aloha makany ka. Tena vao maika tsy mazava mihitsy. Nitelefika tsy tafitsangana koa ilay soavaly roa noentin'ny dada avy any an-drenivohitra. Fa misy inona mihitsy ary? Nefa vao maly koa ireo ny natanjaka be. Dia inona re izany ny ataoko aleo aloha rangaha mijery any dada vetivety Atolotry ny Haza Group antsika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 12 telo 24 janoary ho avy izao ao amin'ny Esclan Antanimena. Ho antsika mpikirakira fiara rehetra na mpanao garage indrindra moa fa ny tompona fiara eny na chauffeur aza dia tena ilaina ny mahay diagnostika mba tsy ho lany vola
navery fotoana intsony amin'ny fanamboarana. Raha oary ny formation de base en diagnostic automobile sy moto ny alakamisy 22 sy zoma 23 janvier ho avy izao ny théorie ary ny sabotsy 24 janvier kosa ny pratique. Ny saram-piofanana 180 000 ariary. Ny toerana ao amin'ny cafétéria Escantanimena. Omena boky, vidéo guide, logiciel de base maimaim-poana ny piofana rehetra. Téléphone 038 65 740 00 038 65 740 00 nani 033 65 740 00 033 65 740 00. Mivarotra pareil diavy ihany koa zay. Bonjour. Efitra tsotra amin'ny fiarahana amin'ny sakafo eny tadafinao. Bonjour ny vahaolana. Manome tsiro tsy misy fetra. Mampivoaka ny ingam-panahany mpahandro. Mahasambatra ny fianakavy. Na ao an-tokantrano na anaty restaurant. Spaghetti bonjour ihany ny atsika. Andrano fa bonjour le spaghetti tsy andiso fanantenana anao. Bonjour daholy. Ho anao io eno tsara afatra lehibe ity avy amin'ny Orange Money, amin'ny vola ary Airtel Money ity. Toromarika entina miaro kokoa ny volanao, tazomo tsy ambaratelo ny code secret anao. Isao tsara ny volanao rehefa manao dépôt sy retrait. Tsy misy olona tokony hiantso sy hangataka ny code secret anao na ovinanao viny. Raha misy ayay, aza misalasala miantso ny 204 ho an'ny Orange Money, 807 ho an'ny M-Vola ary 121 ho an'ny Airtel Money. Miara-miasa, iaro ny volanao. Mipetrahanao alohanaka fa misy resaka ambarako anao. Fa sy tsoa aloha ty fanafody ty ry dada. Hitako tena reraka be ange ianao zany. Tsy misy fanafody masitra anazy zany anaka. Ianao ihany ny fanafodiny. Tsy azoko ny tiany dada ambara amin'izany ka. Zao no izy. Mety izy ianao iainao fa somary lavalava ihany ny resaka lasaiko. Hitanao le za hoe ho any an-drenivohitra iny. Rano marina dia zao. Zany very dada. Ary hitako aneny nalazo le rosy. Dia marary koa le soavaly roa noentinao avy tany. Ary raha zao no misy dia tsy maintsy ho faty koa zany ianao. Zay mihitsy anaka. Saingy tsy nanatsafidy aho. Za kosa manome safidy malalaka anao. Raha manaiky ianao dia andeha teriko any. Raha tsy kosa dia ho iaho hoe karakara tsara izy ta. Afaka miakatra any an-drenivohitra nareo fa mbola any ny fananantsika. Aleveny eo akaiky ny reninareo raha vitanao zany. Tsy manana fotoana eritreretana tsony ianao satria raha ny feim-potoana nomen'le biby olona aza efa tapitra. Andray kosa ry dada. Eny ary noho ny fitiavaka anao sisy dada vonina nanao sorona ny tenako. Tsy maninona fa vonina ny andeha ho any amin'le biby olona. Andray sotra betsaka zanako. Wala elo foko nefa mitaona moa. Dia tena foko tokoa zany ianao. Tsy maninona izany ry dada. Raha izay ny lalana voasoritra ho amin'ny fiainantsika dia tsy maninona. Ary lasa tsy marary tsony ny lohako. Misinda ny aretiko ry zanako. Ohatry, izany ve? Ie. Ndrisy ry fiainantsika. Dia voatery tsy maintsy hisaraka izany tsika ry dadako. Tena mahagaga. Sitrany dada. Velona tsara koa le rozin'ny paradisy. Sitrana tampoka teo le soavaly vao nanapa-kevitra nambady an'ilay biby olona. Dia tsy maintsy izany tokoa izany ny lalam-piainako. Fomba fahefanahina loatra ary ny an'izany biby olona izany. Maninona no dia maka fitiavan'olona ny herisetra ohatr'izao. Dia raha pitsy izany dia tsy maintsy andeko. Eto anaka le toerana nahavery mailaka. Eto ihany
kotsika aloha no miandry na matoreto mihitsy ko ngamba. Ary tena toerana mangina be nge izany ry dady. Dia inona izany ny ataontsika eto? Tsy misy azo atao fa miandry. Izay mantsy ny toromarika nomen'ilay biby olona. Andray, tsy hitanao ve anaka ny hitako? Inona izany ry dada? Sa tsy olona ve iny tamin'ny manatony iny? Iny tokoa, vehivavy antitra. Ary maninona rera ty anaty ala ty koa? Aleo anontaniana rehefa tonga eto. Manahoana ianao tompoko? Manahoana tompoko? Manahoana nareo mianaka? Efa tonga nareo? Fa misy inona ry bebe? Fa izay angano tadiavinao? Eka ny tokotrany. Mitady amin'ny vavy tsara. Fa tsindriako ve moa zany? Ie, zato koa no izy tompoko fa ahoana? Zato koa no ny raha ny vadindry tsenandry aty fa tsy hitandry mantsy ny lalana. Fa vadiko izy izany tompoko? Atre, fangatso mbola andresandray indriandry e. Le biby olona izany vavy tsara. Ka zao mandeha ny fotoana atao veloma farany zanakao rainy fa maika andeha zay. Fa misy zavatra tiako angatahana aminao nge. Ahoan'izay? Mety ve raha manatitra azy ihany mba fianakaviana ny ara mety? Miankina aminao ihany ioko no tsy fantatra mantsy izay eritreritry ny vinantonao. Diesitra be manko izy noho ny fahatarana nataonao ka ny atahorako mety tsy ho tavaverina any aminareo tsony ianao. Fa very lalana rehefa miverina. Sy kosa sao ny mba tsy rariny izao Verina ny tsy rariny drikala kely Mbola afaka miverina amin'ny fanapahan-kevindriany indri Dia dadanao no manaraka dia fantatry indri ny toyiny. Eny ary manaiky ndaotsika andeha. Veloma mandrakizay ianao ry dada. Mandra-pionany amin'izy dahany. Tsaro fa raha mbola mitempo ny foko dia mbola mahatsara anareo azay. Kolokolo tsara le roziny paradisako fa io sisy mba solo-tenako any. Tsy efa mandra-piona dada malala. Velomanaka, tsy adinonay mandrakariva ianao Vita, andao amin'izay fa mandeha ny fotoana. Andao amin'izay ary ry tompoko. Veloma dada. Ndrisy ry fiainako mandra. Nafoky ny vadiko. Nafoky kosa ny zanako vavy. Nafoy nefa mbola velona. Tena mangidy tokoa izany velona tsy afaka ion'izany tsony Izay fa dify le zanako. Ry aleoko mamonjy vodiana amin'izay Reo soavaly andehanantsika roa. Ny andriko io fotsifotsy io. Dia ny dia menamena ity. Ary miakara fa maika tsika Fa mbola lavitra be eto anga tompoko izany toerana izany. Aza siana hoe tompoko rehefa miresaka amiko. Atao fotsiny hoe bebe. Tsy tompondria mantsy hafandria izao ny tompoko. Tsy azoko izany. Ka ny raha ny vadindria anompondriane Ary andao amin'izay fa sotratra riva tiako no mbola eo amin'ny adiny raha eo vao tonga any. Vadiko. Fa mba ohatran'iza loatra ry izany vadiko lazainy izany. Raha ny filazan'ny dada aloha dia biby mampitahotra be. Dia ino ny tirangory ity? Tito olona ihany saingy efa antitra fotsiny. Sady toa tsy hita tao hoe loza be. Tsy hita tao hoe tsara fanako. Aleo rangalo arahana izay alehany Tsy afaka no aiza tsony koa izahay. Tsy maintsy manaiky ny didiny izany bibolona izany. Tena tsy mampino tokoa hoe aty anaty ala aty dia misy lapasohatra izao Izany tokoa no hoe misy izay ilaina. Nefa dia tsy misy mipetraka afa-tsy satsy rangorery. Efa herinandro izay no natongavako taty fa tsy mbola nahita an'ilay bibolona nolazainy dada mihitsy Rangory koa milaza fa izy asahoany mba gaga amin'izany. Fa ato kosa aloha misy izay ilaina rehetra. Tsy mijaly ara-batana mihitsy amin'izao fa mijaly ara-panahy.
Malahelo any dada sy ireo zandriko azany. Tsy afaka mivoaka ato anefa fa mihidy be mifafady. Dia miandry izay hikatonana eto zaniko. Ary variana be mihitsy any andry zandry vavy tsara e. Tsy tandriko akory ny edirako. Oe, bebe rangoro marina. Ianao koa izany dia mba manaitra. Ka zao ahy e. Misy resaka lazaiko anao ka mahazo toerana tsara aloha ianao. Entiny resaka ao fa mihaino ahy e. Dafa resaka tamin'ny vadindriko anikeo. Dia raha riva hony izy no iaona amindri ka mila miomana tsara amin'izany. Tena ohatry ny matahotra izany ary bebe rangory a. Tsy misy tokony atahorandri an'izany e. Zara vavy antitra ity tsy matahotra azy akory. Fa masika be ve izany ary bebe? Biby olona ve tsy asika ary kalakely a. Ny feo amin'ny fotsiny dia mampivady-po. Fa izy tsotra be a. Tena matahotra izany ka. Mba ampimo ary bebe a. Ampiko amin'inona e. Tanterao fotsiny izay lazainy. Zay fa lasa aloha. Matory miaraka amindri eo izy raha riva. Tena mba hafahafa koa izany ka. Masika hono nefa tsotra be. Haza groupe antsika formation de base en diagnostic automobile sy moto. Téléphone 038 65 740 00 038 65 740 00 nani 033 65 740 00 033 65 740 00. Mivarotra pareil diag ihany koa zay a. Andamo fa bonjour le spaghetti tsy andiso fanatenananao. Orange eo anilanao. Nanotra ho anao teo ny Tantara eto amin'ny Record FM. Lapan'Ilay biby olona. Nosoratany Fianakaviana andreparana. Ponina. Raha Arvony. Christophe Rabe Armanana. No nanomiaina ny Tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. Hitohy rahampitso